mianatra eo tongotrao. Faly miarahaba ny zaza amin'nosy sy ny zazakely indray a tratry ny sabata. Faly bingy Jesosy miaraka amintsika rehefa sabata dia miarahaba ny dada sy neny ihany koa zahay. Andao hanasantsika rehetra indray aloha hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika dia akambany ny tanana, ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso. Jesosy zokinay misaotra anao zahay fa tianay loatra ianao dia mikarakara anay na dia zaza minono na dia zaza kely azy zahay dia tianao dia omenao sabata koa mba hitsaharanay. Omeo fahindreny zahay fa hiaino ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tantara hoentiko aminareo indray dia mandray lesona isika mitondra ny lohateny hoe Mosesy zazakely. Zazakely ohatra nareo anie izany Mosesy zazakely. Ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny Filipianina 4:7-20 dia ataoko aloha ilay izy Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Averiko indray fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Dia miaraka manisa telo indray izany sika izao fa efa mahay manisa ange ny zazakely. Andao ary 1, 2, 3 fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Bravo! Zao nisy dada antsoina hoe Amrama. Dada Amrama. Dia neny Miriam no anarany. Jokebeda no anarany neny. Fa ny anaran'ny zokovavy Miriam dia zokilahy Arona. Dia izao nanana zazakely, nahazo zazakely vaovao zareo. Ny anaran'ny zazakely vaovao Mosesy. Tia Mosesy kely. Mosesy kely endriny izy io Dia trotrony izy rehefa mitomany. Ka izao nisy mpanjaka ratsy fanahy tao an-tanànan-dry zareo. Dia tsy maintsy vonoina daholo ny zazakely rehetra. Fa tezitra be mihitsy ny mpanjaka dia nirahany miaramila dia hoe mitondra sabatra maranitra be fa ho vonoina hono ny zazakely. Dia nafeniny neny tao an-trano i Mosesy kely satria tsy tiany ho vonoina izany ny zanany. Dia nafeniny neny tao an-trano. Raha vao mitomany Mosesy kely tonga dia trotrona aingana. Mangina moa Mosesy kely aza nitomany moa sady mivavaka neny Jokebeda mitrotro an'i Mosesy kely. Dia ohatran'izay koa nataony zoky Miriam dia zoky Arona. Dia i dada Amrama koa mivavaka mitrotro an'i Mosesy kely mba tsy hitomany mafy mba ho endry tsara fa manjary vonoiny miaramila ange raha vao henony hoe misy zazakely ao an-trano Dia rehefa nitombo rakizy i Mosesy kely tsy azo afenina ao an-trano intsony fa tamin'ny voalohany izy nitomany dia hoy izy oe. Rehefa lehibehibe izy dia tomany mafy be. Dia sahirana be ry zareo mampangina azy dia nandohalika nivavaka zareo Andriamanitra ahoana re nitaizanay an'i Mosesy kely ampio re zahay taio re Mosesy kely mba ho zaza endry. Dia notoroan'Andriamanitra hevitra ineny Jokebeda hoe mandeha any ianao makany an-tsaha dia maka bozaka lavabe dia amboarina atao fandriana kely, atao berceau kely ho an'i Mosesy. Izay ny torohevitra nomen'Andriamanitra an-dry zareo rehefa nivavaka izy. Tena mikarakara an'i Mosesy kely i dada
Amrama, i zokovavy i Miriama, i zokilahy i Arona, dia neny Jokebeta. Sika korakizy ao an-trano manana olona mpikarakara nge zazakely sy ny zazaminony e. Dada, neny zoky misy dadabe sy bebe koa ao an-trano mikarakara antsika satria tiantsika Andriamanitra dia nomeny dada sy neny zoky hikarakara antsika isika. Ohatra ny Mosesy kely manana dada sy neny dia manana zoky. Dia nitoron'Andriamanitra hevitra foana hikarakarana ny zazakely ohatra antsika. Andao sika hiaraka hivavaka e. Akambany ange ny tananareo e. Dia ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiaraka hivavaka sika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao tantara Mosesy kely nomenao an'ny dada sy neny izy dia nomenao zoky izy mba hikarakara azy. Dia narovanao izy tsy ho vonoiny miaramila. Dia misaotra koa fa nomenao dada sy neny koa izay dia nomenao zoky mba hikarakara anay zaza-minono, izahay zazakely. Jesosy omeo fahendreny izahay. Amin'ny anaranao no angatana hivavaka. Amen. Vita indray ny fandaharana natokana ho antsika e. Fa amin'ny herin'ny indray isika miaraka. Dia andao hifanao veloma indray e. Veloma daholo. Faly miaraba ny kilonga rehetra indray tratra izao sabata maraina izao. Izay fotoana hamerenana ny lesona sekoly sabata. 3 volana fahatelo isika izao. Mandeha ny fotoana rakizy ry kilonga. Lesona vaovao indray zany izao no ianarantsika manomboka androany. Mino fa nahita fifaliana ny kilonga nandritra ny herinandro iny, koa dia fifaliana ny miona aminareo androany. Mialohany anaovantsika ny lesona dia andeha akambana indray ny tanana ary ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy tomponay misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny fifaliana omenao anay, ary misaotra noho izao fotoana izao indray izay ahafahanay mamerina lesona. Omeo anay fahendrena, omeo anay ny fananao masina, ary aoka hiaraka aminay mandrakariva ianao Jesosy fa noho ny amin'ny anaranao nanaovanay vavaka. Amen. Eny ary, lesona voalohany. Iza no namerina lesona tany an-trano nianatra lesona? Bravo! Tena endry ireto kilonga reto. Eny ary, herinandro voalohany, ilay teny fikasana lehibe. Ilay teny fikasana lehibe. Tsy anjery ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarana nataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Tantaran'iza ireny no renesika Zay indrindra ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy. Izay zany ilay teny fikasana. Jesosy ilay nomen'Andriamanitra ho mpamonjy, ho mpanafitra antsika. Hono ary kilonga kely, mba hametraka fanontaniana kely aminareo iza no efa niteneniny hoe andraso eo fa andeha ho any an-tsena vetivety dia hitondrako biscuit ianao. Iza no efa nitenenana neny an'izany? Efa be dia be ny ankizy nitenenina an'izany. Dia iza no efa nanaiky ny andry fa tsy nitomany nanaraka ny neny intsony? Bravo! Tena misy kilonga endry rehefa tenenina dia mankatoa. Manahoana ilay miandry ny neny avy any an-tsena? Mahafinaritra ve?
ie mety mahafinaritra ihany fa sarotra be ela be zay neny mbola tsy tonga foana za zany efa tenana biscuit be zany le atao hoe te miandry zary neny sao de efa iny de rehefa manomboka tazany neny de falifaly iny neny tondra mofo zany mihitsiny ny ataotsika fa misy zavatra anankiray koraka izy nampanantenan'Andriamanitra. Inona ary nampanantenan'Andriamanitra? Andefa ny zanany lahatokana, zahay anankiray izay ihany mba zanany, zahay zanany lahy anankiray izay fotsiny. De nefany nalefany tetỳ ambonin'ny tany io zanany io ho faty, ho vonoina mba hamonjy atsika ho afaka amin'le ditra atsika, le tsika tsy mety mankatoy iny, le tsika mandainga lainga iny, le tsika mamonomono namana iny, alefa hamonjy atsika ho afaka amin'izany fahotantsika izany ilay zanak'Andriamanitra lahatokana. Ninoantsika tany amin'ny tsenjera eo izy hono ny anaran'ilay zazalahy. Ny anarany atao hoe Jesosy. Nampananten'Andriamanitra ary kilonga fa andefa ilay zanany lahatokana dia tsy izy zany fa Jesosy mba hamonjy atsika. Toy izao ny fandehan'ny tantara. Rehefa avy namorona izao tontolo izao Andriamanitra, tsara indrindra namorona an'Andriamanitra azy. Teny falifaly tao Adama sy Eva sy ny biby niaina tao amin'ny sahedena tsara tarehy. Fa saingy nisy any Satana, Losifera ny anarany tamin'ny voalohany, dia Satana rehefa nalatsaka tetỳ ambonin'ny tany izy dia lasa ratsy fanahy be. Dia ozy izy amin'ny olona hoe mandaingahy, tenena ratsy, vonoy ny namana, ratsy fanahy be dia nitombo ny fahotana. Dia nalahelo Andriamanitra dia hoe Andriamanitra hoe tena alefako ny zanako hamonjy an'ireo olombelona ratsy fanahy ireo. Dia tonga ary ny fotoana fa mialoha izay aloha dia hoy Andriamanitra hoe mila mpanampy io zanako lahatokana io. Alohan'ny andefasako azy dia misy olona anankiray aloha atao mpialoha lalana azy. Misy olona anankiray tovolahy anankiray atao mpialoha lalana an' Jesosy. Dia nifidy olona izy, nifidy lehilahy antitra be anankiray izay izy mpisorona ny asany Zakaria no anarany. Dia ny anaran'ny vadiny Zakaria i Elizabeta. Dia nifidy an'i Zakaria sy Elizabeta izy mba ho dada sy maman'io zaza hialoha lalana an' Jesosy io. Tonga tao amin'ny Elizabeta ny anjely indray andro. Teniteny tamin'ny Elizabeta hoe Elizabeta ianao dia nividian'Andriamanitra mba hitondra mba hiteraka zazalahy anankiray ho mpialoha lalana ny zanak'Andriamanitra. Dia nolazain'i Elizabeta tamin'ny Zakaria izany vaovao izany. Tsy nino Zakaria, aiza koa tsika rehefa antitra be reto ve dia mbola hiteraka indray? Vokatra izay tena ataon'Andriamanitra lasa mona, tsy afaka niteny intsony i Zakaria. Rehefa vita ny asany tao amin'ny tempoly ka andeha nivoaka tao izy andeha hiresaka amin'ny olona dia maninona? Tsy afaka niteny izy. Gaga be izy, tsy afaka niteny. Kanefa dia tsy nampaninina azy izay fa nangina izy nandritra ny fotoana maharitra. Nandeha ny fotoana. Indray andro dia nisy tovovavy kely anankiray indray. Tovovavy kely tsara tarehy, endry, mankatoa, mamirapiratra ny endriny. Noresahan'ny anjely.
nisy anjely nyresaka tamin'ilay tovavy. Maria ny anaran'ilay tovavy. Maria ianao no fidian'Andriamanitra satria vehivavy tsara fanahy ianao, vehivavy endry ianao. Dia no fidian'Andriamanitra ianao hitondra ny zanany. Hitoejaza ianao dia hiteraka zazalahy. Dia ny anaran'izany zazalahy zany ho ataonao hoe Jesosy satria izany zazalahy zany no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Fa efa misy olona nirahan'Andriamanitra ihany koa hialoha lalana n'io zanakao io, i Elizabeta sy Zakaria mpisorona. Avanao ihany ange fianakaviananao ihany. Taitra be Maria, izafy mbola tsy manampaty ange, izafy no ho bevoka. Eno ny anjely, Andriamanitra ny fanamasina no metraka ny zaza ao an-kibonao. Eny ara hoe Maria, nidobodoboka ny fony, na tsy ary fifaliana izy na dia zavatra tsy fahita arany no zavatra iseho aminy. Dia nananjanaka ihany koa i Maria, nisy zazakely tao anatin'ny kibony. Dia lasa izy ndeha ho any amin'ny Elizabeta sy Zakaria ilaza ny zava-baovao, ilaza ny vaovao mahafaly. Rehefa tonga tany izy dia nifampiarahaba aby izy sy Maria sy Elizabeta, nifamihana, nifanoroka. Dia nambaran'ny Maria ny vaovao hoe Elizabeta nisy anjely niseho tamiko. Dia niteny tamiko hoe zaho hony manana zazakely ato anatin'ny kiboko ato. Dia izany zazakely izany hony no mpamonjy an'izao tontolo izao. Tsara izany hoe Elizabeta, sady faly koa Elizabeta. Dia niteny hoe marina izany, fa ato amiko koa misy zazakely izay nolazaina hoe ny zazakely ato anaty kiboko hialoha lalana n'ilay zazakely izay hamonjy an'izao tontolo izao. Ianao izany no ny fidian'Andriamanitra hitondra n'ilay zanak'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao. Fifaliana no ny fampiresahan'ny Zakaria, Elizabeta ary i Maria. Rehefa nitoetra kelikely tao ny Elizabeta sy Zakaria, Maria dia nanapa-kevitra hoe alao mba andeha hody any amin'ny tanàna izay niaviako. Dia lasa nody i Maria. Rehefa teny an-dalana izy dia nahatsapa fifaliana, nahatsapa fitahiana teo amin'ny fiainany. Rehefa tonga tany an-tanànany izy dia naheno vaovao hoe teraka Elizabeta, teraka zazalahy kely mafatifaty. Faly ihany koa Elizabeta sy Zakaria satria tanteraka ilay teny nolazain'Andriamanitra taminy. Teraka ilay zazalahy kely. Faly aok'izany i Elizabeta sy ny fianakaviany manontolo. Dia hoe andao atao hoe Zakaria ny anaran'io zazakely io Dia satria izany ny anarantsika rehetrarehetra. Dia hoe Elizabeta, tsy atao hoe Zakaria ny anarany ka atao hoe John. Hatray, fa nahoana natao hoe John ka tsika ary tsy misy an'izany John izany ao anatin'ny fianakavianantsika. Efa izay ny baiko nomenanay hoe John no atao anarany. Andao ary antanina ny Zakaria. Antanina ny Zakaria hoy ny fianakaviana. Tena antanina Zakaria. Zakaria tamin'io mbola tsy nahay niteny. Tena antanina Zakaria hoe ingampisorona iza no atao anaran'ny zazakely fa zazalahy kely. Dia naka fafana, naka taratasy. Ndetontsika naka taratasy Zakaria dia naka stylo dia nisoratany hoe Jaona no anaran'ny zaza. Eny ary hoy ny olona satria efa safidinareo zany dia tsy maninona. Tampoka teo nahay niteny Zakaria dia niteny hoe Jaona satria hialoha lalana ny zanak'Andriamanitra, ho mpialoha lalana ny zanak'Andriamanitra, anamboatra lalana, hanome ny olony ny lalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony
io zaza io. Fifaliana no nandraisana anjaona kely. Rehefa tonga ny tany an-tanàna koa i Maria dia nanatona ny Josefy izy. Ilaza ny vaovao mafaly amin'ny Josefy. Hoy izy hoe Josefy misy anjely niseho tamiko. Dia hoy ilay anjely hoe misy zazakely ato anatin'ny kiboko. Dia mitoe jaza zao, misy zazakely ato. Dia io zaza io zanak'Andriamanitra satria ny fanahy masina no nametraka azy tao an-kiboko. Ino ty lazainao ry Maria? Tsika senao ane mbola tsy mpivady dia ahoana ianao no mananjanaka? Ka anjely angeny teny an'izany tamiko e. Hoy Maria. Lasy Josefy nody. Natory izy tonga tao am-pandrinany. Nivadika. Tsy nahita tory izy. Ahoana ny amin'izany zavatra izany? Za zao efa neritreritra hapakatra amin'ny Maria nefa jereo ty izy nefa be voka, efa mananjanaka ao an-kibony. Tsy tapitapitra izay nefa rakizy. Nitony i Josefy. Nahita tory i Josefy. Dia nisy anjely niresaka taminy. Dia hoy ilay anjely hoe Josefy, aza matahotra ny hapakatra ny Maria ho vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Rehefa naheno an'izany tenin'ny anjely izany i Josefy ary kiloka, dia tsy nanana ahiahy intsony, tsy natahotra intsony izy, ary nifidy izy ny atoky ny drafitr'Andriamanitra. Nanaiky Josefy ny hapakatra ny Maria ary nanaiky izy ny hitaiza an'ilay zazakely tao an-kibony Maria satria nofidian'Andriamanitra ho ray aman-dreny ny zanak'Andriamanitra ety ambonin'ny tany izy. Ry kilonga, tanterahan'Andriamanitra ny teny fikasany. Naniraka ny Maria sy Josefy izy hanatanteraka ny teny fikasana, hahatonga ny Jesosy ho mpanavitra antsika ho teraka tety ambonin'ny tany, ho mpamonjy antsika sy ho mpanavitra antsika. Tsara Andriamanitra, manao ny tsara ho antsika izy ary manatanteraka izay rehetra nolazainy. Miandry isika an'izay famonjena antsika, izay efa vita ny famonjena, fa miandry ny havian'i Jesosy isika, izay hanala antsika eto amin'ity tany ity, hapakatra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Mahafinaritra ny fiandrasana rehefa tanteraka ary tanterahin'Andriamanitra tokoa, fa ho avy Jesosy ety ambonin'ny tany hiverina indray izy, haka antsika, hamonjy antsika satria efa nataony ny famonjena antsika tamin'ny nahatongavany tety ambonin'ny tany, nahafatesany ho antsika. Miandry an'izany fiaviana mahafinaritra izany tsika rakizy, koa endre tsara, aza miteny ratsy tsony, aza mandaingalainga, aza mangalangalatra, aza mamonomono zandry, aza mamonomono namana. Engany mba ho zaza mpankatoa, ho zaza endry isika, ka raha ho avy Jesosy hanatanteraka ny teny fikasany dia ho any aminy isika satria efa vitan'i Jesosy ny famonjena antsika. Dia hifaranarany lesika fa andeha hakambatsika ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso dia hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy io satria tianay ianao ary nanolotra ny ainao, nanolotra ny tenanao, nanaiky ho famonjena ny olona rehetra. Misaotra Jesosy io satria manome anay mandrakariva ny fifaliana ianao. Ampianaro izay ahay hiandry ampifaliana ihany koa ny fiavianao tsy ho ela. Izany vavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao mandra-piaona ho antsika rehetra indray amin'ny herin'indray azy. Veloma tompoko.
Amin'ny fofianao aravonandray raky izy namako ny arabako anareo tratry ty sabata mahafinaritra ity iaraka eto moa izany itsika amerina ny loha hevitra voalohany izay ny anarantsika mandritra izao 3 volana vaovao izao indray. Izany loha hevitra voalohany izany dia mitondra ny lohateny hoe filazana fahaterahana roa. Filazana fahaterahana roa. Manana andalan-teny izay natao fitadidy isika na atao tsenjery izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny lioka toko voalohany andininy 17 amby 30. Lioka toko voalohany andininy 17 amby 30. Manao hoe fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Fa tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Lioka toko voalohany andininy 17 amby 30. Eny tokoa rakizy mino aho fa efa samy nahita olona teraka daholo tsika. Ny atao hoe teraka dia mahazo zazakely vaovao. Rehefa tany aloha be tany rakizy dia niasa tamin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra ka nanao famoronana ho antsika. Tsara be ny nanaovany an'izany. Kanefa taty aoriana dia indrisy nampalahelo fa noho ny fahotana zany dia ny simba ngeraka izy ny zavatra noforon'Andriamanitra tsara. Ary anisan'izany isika olombelona rehefa tonga ny fahotana dia lasa nandalo fahafatesana ny olombelona. Dia ilay Andriamanitra izay namorona antsika dia nanana drafitra mba hanafahana antsika amin'izany fahotana izany. Izany hoe hanafahana antsika koa izany amin'ny fahafatesana. Rehefa nanao an'izany drafitra izany Andriamanitra dia izao hoe tsy nahafaly an'i Satana izany satria Satana ilay nahatonga ny fahotana. Ka dia niasa tamin'ny fomba tsy takatry ny saina koa i Satana nanao ny heriny rehetra hanelezana rakizy fa Andriamanitra dia Andriamanitra masika. Andriamanitra izay tsy mamela heloka. Andriamanitra izay loza be. Ka raha vao manota ny olona dia tsy mamendra fo Andriamanitra. Dia izao tian'Andriamanitra aseho mandrakariva nefa fa tsy izany Andriamanitra. Ka dia nanome teny fikasana izy fa hisy olona anankiray izay ho iran'Andriamanitra hanafaka antsika amin'ny fahotana, hanafaka antsika amin'ny fahafatesana. Dia indray andro tonga ny fotoana izay hanatanteran'Andriamanitra ity teny fikasana ity. Efa tany aloha be tany izy io nomeny. Raha mitadidy anaran'olona amin'ny baibolintsika ohatra tany amin'ny andron-dry Enoka. Haintsika izany tany amin'ny andron-dry dadabe Noa. Haintsika izany tamin'ny andron-dry Abrahama. Dia efa naverimberinaandriamanitra ngeraka izy fa hisy olona hanafaka antsika amin'ny fahotana. Ka ankehitriny izany dia tonga ny fotoana izay hanatanteran'Andriamanitra izany teny fikasana izany. Ka nisy lehilahy anankiray atao hoe Zakaria ny anarany. Efa antitra be ity Zakaria ity, efa lehibe. Nanana vady izy atao hoe Elizabeta. Ary izy mivady ireo dia tsy niteraka. Tsy niteraka izany nefa efa antitra fa tsy niteraka. Dia izy mivady reto dia nanantena sy nahatoky ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra fa izy zazakely ho avy hanafaka ny olona amin'ny fahotana. Ka indray andro ary dia nivavaka izy mivady, nivavaka ary zareo dia niditra tao amin'ny tempoly i Zakaria. Rehefa niditra tao amin'ny tempoly Zakaria dia gaga Zakaria fa ny zavatra hafa fanseho ngeraka izy. Raha teo am-pivavahana iny Zakaria dia indro fa nisy tara-pahazavana nanjelanjelatra be nanoloanan'i Zakaria. Ary tapoka teo dia nisy anjely. Dia natahotra i Zakaria. Fa rehefa natahotra nefa izy dia niaino an'ilay anjely izy. Niresaka tamin'ilay anjely izy. Ary nitenin'ilay anjely hoe aza matahotra Zakaria. Dia niteny ny anjely fa hiteraka i Zakaria.
de gagabe ngeraka izy Zakaria ahoana reny atanteran'izany zange efa antitra tsy azo inona kosa zany ny vadiko efa antitra de nyteny le anjely hoe ny anarako de Gabriel ny rahan'Andriamanitra hitondra hafatra ho anao satria ianao ny salasala tamin'ny hafatra izay nampitaiko taminao de tsy ahateny ny vavanao mandra-patanteraka izany de lasa monaraka izy i Zakaria lasa tsy afaka nyteny intsony i Zakaria gaga be zany ny olona rehefa mivoaka tao amin'ny tempoly Zakaria fa baiko tanana zany sisany nataony hoe fa inona ny seho tao fa tsy afaka nyteny intsony izy tamin'io fotoana io izay tsela kely tao aorianan'izy io dia nanana rahavavy indray ny vadiny Zakaria tsy iza io vadiny Zakaria io fa fanteneniko teo iza hoe Elizabeta de nanana rahavavy izy io Maria ny anarany de i Maria koa raka izy raha tao an-trano inona mahafatrano nanadio ny trano ipetrahany iny Maria de tapitapoka teo koa Maria de taitry Maria satria nahoana nisy hazavana koa tonga teo amin'ny Maria ary io hazavana io de tsy inona fa anjely nisy anjely koa zany niseho tamin'ny Maria de natahotra Maria de niteny tamin'ny Maria ngeraka izy le anjely hoe ahoana ozy izy tamin'ny Maria aza matahotra kory Maria fa no asoavina noho ny vehivavy rehetra ianao indro aho ilaza teny somafaly aminao fa ianao io de teraka zazalahy ary ny anaran'ny zanakao de atao hoe Emmanuela zany hoe Jesosy ilay mpamonjy de faly be raka izy Maria raha nahenao izany ary lasa moa zany le anjely rehefa avy nampilaza any Maria tsy natahotra Maria fa tena nino Maria fa ho tanteraka amin'ny Maria tokoa izany teny nampitain'ny anjely izany ka de niomakomana izy noho ny hafaliany de nanapa-kevitra izy andeha hamangy any Elizabeta rahavaviny de nanomana ary izy nanomana ny diany de lasa izy nandeha nakany amin'ny Elizabeta tsy niteniteny tamin'ny Elizabeta izy fa lasa izy rehefa tonga tany amin'ny Elizabeta izy akory ny agakany Elizabeta fa raha vo avy ny arahaba ny Elizabeta Maria de nibitaka raka izy ny zazakely tao akibony Elizabeta ary fantatra Elizabeta fa nahazo fitahiana avy tamin'Andriamanitra koa i Maria ary ny fampizara amin'ny hafaliany moa zany izy mirahavavy fa 3 volana tao aorianan'io namanginy Maria ny Elizabeta io de teraka raka izy Elizabeta vory zany ny fianakaviana fa hiteraka Elizabeta ary rehefa niteraka izy de niteraka zazalahy de satria araka ny fomba rehetra de ny zaza moa zany mitondra ny anarany izy mitondra ny anarany dada de nanontaniany karakara Elizabeta hoe iza ny atao anarany zazakely fa niteraka zazalahy ianao de alao aloha hoe anontaniana ny dadany iza natao anarany rehefa nanontaniana raka izy i Zakaria taloha nanontaniana azy aloha de nieritreritra ny olona rehetra zany fa ho atao hoe Zakaria ny anarany saingy zao nanda Zakaria tsy atao Zakaria ny anarany fa nosoratany iza ny anarany Jaona ny anarany de gagabe ny olona hoe fa nahoana ny atao hoe Jaona nefa tsy misy anaran'ny fianakaviana Jaona teo amin'ny zareo fa zao rehefa avy nanoratra an'io anarana hoe Jaona io Zakaria ka nivakiana hoe Jaona ny anaran'ny zaza de niteny raka izy i Zakaria nisokatra ny vavan'ny Zakaria izay mona teo tanteraka mandrakariva zany ny teny izay lasain'ny anjely ary nanazava amin'izay raka izy Zakaria fa ity zaza ity de Andriamanitra mihitsy nefa nilaza
fa ho atao jaona ny anarany a satria dia misy iraka manokana ho ampanaovin'Andriamanitra azy. Izany iraka izany a dia tsinona fa hialolalana hampafantatra ny olona rehetra fa ho avy ny mpamonjy. Dia izany tokoa ngeraka izy ny asan'ny jaona ary ity jaona ity a dia tsy iza fa ilay atao hoe jaona mpanao batisa. Izao sianao koa dia tsarovy fa ankehitriny dia ho avy Jesosy. Misy iraka araka izy tian'Andriamanitra hiantsoana antsika io, na dia mbola kely ary tsika dia tsarovy fa te haneraka antsika Andriamanitra. Moa ve ianao anaika ho irak'Andriamanitra amplazan'ny olona rehetra fa ho avy tsy ho ela Jesosy? Andao tsika anaika satria izany no hitahitapon'Andriamanitra amintsika. Ka ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra dia tsarovy fa tsy maintsy ho tanteraka. Ka raha ho miteny izy ho avy Jesosy dia tsy maintsy ho avy Jesosy. Andao tsika hiara entana ary amplazan'ny olona fa ho avy Jesosy. Dia izay indray ny fiarahantsika araka izy mametraka ny veloma mandra-piona daholo ho amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora mantanty rehetra indray ireo 13 taona sy 14 taona. Iditra 3 volana vaovao indray isika ary ny lohevitra voalohany no ny ararantsika nandritra ny herinandro iny izay averintsika amin'ity anio ity. Lohateny izay milazany hoe tanteraka amin'ny toetra. Ahoana ny ananantsika n'izany hoe tanteraka amin'ny toetra izany. Izao no lazain'ny Lioka ao amin'ny Lioka 9:7 sy ny 20 izay andininy natao dadintsika nandritra ny herinandro iny hoe kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Jesosy moa no nilazany izany teny izany. Tiava ny fahavalonareo. Ianao hoe manana fahavalo na manana izay heverinao fahavalo dia didiny Jehovah tsika hoe tiava ny fahavalonareo. Dia ho ihany koa izy hoe manaova soa amin'izay mankahala anareo. Raha misy mankahala anareo eny, manaova soa fa aza mankahala azy fa manaova soa azy. Eo ihany koa ny hoe misaora n'izay manozona anareo. Raha misy manozona anao eny amin'ny fiarahamonina any am-pianarana any dia hisaora izy. Ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Mety hoe tsy moramora amintsika ny manao an'izany amin'ny maha-olombelonantsika kanefa nampianarin'ny tompontsika mba hanao an'izany. Nisy tovovavy anankiray, Naomi ny anarany. I Naomi dia niaina tao amin'ny fianakaviana anankiray izay nanana olana fony izy mbola kely. Rehefa taty aoriana rehefa nialehibe Naomi dia narary matetika izy ary nanantona dokotera mandrakariva. Taty aoriana rehefa niresaka taminy sy namantatra azy ny dokotera dia tsapa ny dokotera fa nisy alahelo lalina tao anatin'ny Naomi ary nisy vesatra tao am-pony tao. Ka niteny tamin'ny Naomi izy tamin'izay fotoana izay hoe moa ve ianao ry Naomi mahafantatra an'i Jesosy? Moa ve ianao mahafantatra izay nataon'i Jesosy ho anao? Dia niteny Naomi hoe tsy dia fantatro tsara izy, fantatro hoe misy izy fa tsy fantatro hoe inona no nataony ho ahy. Tena azavain'ny dokotera taminy fa Jesosy dia mato antsika ary namela ny helontsika rehetra. Fa ianao ihany koa afaka mamela ny heloko ny hafa. Dia nianatra Naomi ahoana izany atao hoe mamela heloko izany. Ary rehefa hain'i Naomi ny tantaran'i Jesosy fantatry Naomi ny namelan'i Jesosy ny heloko ireo rehetra izay namono azy dia niova ny fiainan'i Naomi. Tsy lasa faharofo intsony izy fa lasa salama satria nahay namela ny heloko ireo rehetra izay nampitondra ratra azy teo aloha. Manana safidiny tsirairay avy mba hiaina fiainana milamina toa ny Naomi ihany koa ka hay amela ny heloko ny hafa dia hiova ny fiainantsika amin'izay fotoana izay. Ny famelan-keloka mantsy dia manokatra ny vavahadin'ny saina mba handraisantsika ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika ao ny amin'izay tsy rariny rehetra natao tamintsika. Tsy fihetseham-po ny famelan-keloka fa safidy izay ataony tsirairay avy. Ka izao rehefa misy manao ny tsy mety aminao dia tadio ny fiainan'i Jesosy.
noratrainy jesosy, nororaina, nokapohana, nosatrohana tsilo, natao izay tsy rariny rehetrarehetra. Fa inona no navalin'i jesosy hoy izy hoe raha eo mamela ny helony fa tsy fantan'izay ataony. Andeha isika hianatra amin'i jesosy. Mety tsy haintsika ny manao an'izany amin'ny maha-olombelona tsika, kanefa kosa jesosy rehefa niteny rehefa nandidy dia vonona izy ny anome hery mba hahafahantsika manatanteraka an'izany. Ka andeha tsika hiantso ny fanamasina ilay hery izay efa nampanantenain'Andriamanitra fa omena antsika. Dia andeha tsika hiantso ny fanamasina mba hanampy antsika hamela ny heloky ny hafa, ity ireo rehetra izay tsy tiantsika, ity ireo tiantsika ihany koa, fa izany dia hanampy antsika mba hanana fiainana tony, hanana fiainana milamina. Andeha hiverenantsika ilay andinina atao fitadidy manao hoe kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivava ho an'izay manisy ratsy anareo. Andao sika hanao fanandramana vaovaony amin'izany dia mba ho tena hiaina antsika tokoa izany fitiavana ny ary izany. Tompony hanampy antsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana izany. Mirary soa indrindra re, veloma daholo. Mianatra eo tongotrao